Taona maromaro sy vitsivitsy lasa izay moa dia nalaza i Antaresy ary kelikely niny dia naty Antaresy maro ny vahoaka malagasy izay naty vola tamin'iny Antaresy iny. Ankehitriny koa dia misy zavatra anankiray izay tena nalaza ary nahafaty vola ny malagasy maro, tsy inona moa izany fa ilay zavatra mitovy amin'ny Antaresy ihany fa tsy haiko ny manonona niny. Maro ny niasa saina ary maro disy fanantenana nanoloanany iny zava-mitranga iny satria tena nanana ny fanantenana ny malagasy maro fa hahazo vola amin'iny, hahazo vola mipetrapetraka nefa indrisy dia iny ny zava-niseho. Misy moa dia torana aza noho ny tsy fahazakana ny trangan-javatra niseho noho ny fahafatesana vola. Manoloana reny trangan-javatra ireny dia namoaka ny fanehoan-keviny i president teo aloha, ny filohan'ny Madagasikara teo aloha, tsy iza moa izany fa Hery Rajaonarimampianina. Toy izao ny fanehoan-kevitry ny Hery Rajaonarimampianina tao anatin'ny pejiny izay manao hoe: tato anatin'ny 5 taona farany izay ozy izy dia tena betsaka ireo malagasy niroboka tamin'ny irony lazaina fa fampiasam-bola haingana amin'ny internet irony, hoy Hery Rajaonarimampianina. Tsy mila miasa fa mipetraka ao an-trano dia mandray vola hoy ny sasany, saingy ny mampalahelo dia very ao anatin'ny ireny ilay vola kely ananana nokasaina mba hampitombona. Izany ny fanehoan-kevitry ny filoham-pirenena teo aloha Hery Rajaonarimampianina. Ary mbola nampiany Hery Rajaonarimampianina ihany hoe antony goavana no mahatonga ny malagasy liana sy roboka amin'izy ireny dia ny tsy fisiany asa sy ny fahambaniany maro karama eto Madagasikara izay tsy ampy hivelomany ka zara aza misy mampanantena vola haingana ho an'ny malagasy. Ankoatr'izay hoy Hery Rajaonarimampianina, no zary ny mpitondra tilorana foana ny vahoaka ka tsy te hisasatra intsony fa lasa miantehitra amin'ny zavatra mora azo sisa no mba hiantefany ny heritreriny malagasy. Ampy zay ny fanambakana sy fanabadoana ny malagasy, ampy zay ny fanazarana ny malagasy amin'ity tolotra maro lava ity fa tsy mety ho an'ny malagasy izany, hoy filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina. Ino moa ny fanehoan-kevitra ny filoham-pirenena teo aloha fa atsipy hono ny tady antandroko ny omby, atsipy ny teny ampony zay mahalala fa samy amitsako-tsako sy mandinika izay fanehoan-kevitra navoakany izay. Manoloana ny trangan-javatra izay miseho izay nahafaty volan'ny malagasy maro dia teo tokoa no nahatsapana fa ny malagasy dia ory avamanana, ny malagasy dia faly amin'ny fahoriany hafa. Tsy inona moa no antony hitenenako an'izany fa hitataratra tao amin'ny Facebook fa maro ny malagasy izay nandatsa ireo maty vola, maro ny malagasy izay faly noho ny fahafatesany volan'ny sasany ka mihevitra fa ireo izay nampiasany vola dia tsy saina ary tsy feno feony feritreretana. Nefa matomitady izy mba te hampitombo ny volany fa tsy maniry ny hafatesany volany ary izay milalao anie ny mahazo hoe raha nahomby teo izy dia mety tsy faly koa ireo zay nandatsalatsa. Ho an'izay naty vola moa dia omeko teny fampaherezana, mahereza fa fomban'olona ny maty vola, enina olona mivarotra aza dia indraindray matiantoka fa tsy midika hoe tsy saina ianareo fa korazy ataovo hanatra amin'ny afara. Nanisy aza ny maneso, nanisy aza nandrambiramby ary nanisy aza mandatsalatsa fa ataovo ao an-tsaina olombelona ianao, tsy maintsy misy izay zavatra izay. Koa dia mahereza tompoko lahy, mahereza tompoko vavy. Ino moa nahazontsika naroso androany mikasika ireny trangan-javatra izay niseho ireny sy trangan-javatra izay tena nalaza ireny mikasika ny fahafatesany volan'ny malagasy, koa dia mankasitrika antsika rehetra navita ny hainy video hatramin'ny farany ary mbola manasanao hatrany hijery ny video manaraka. Koa dia veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay ary ety ampamaranina ihany koa dia mbola hentaniko foana ianareo hiabone ny chaîne, azadininy mametraka ny commentaire ary asio like ny video sy ny zavatra hafa ohatrohatran'izany. Zay fa Gaby Wie, ciao ciao.